Miarahaba tompoko lafinatra tompoko vavy ankafalinina indray ary no andorananao hoan'ny fandarana mahakasika ny mety toetry ny andro amin'ity anio ity. Ao anatin'izay ary dia hoan'ny anio zany moa no tena nitoetra ny tsokan'ny avaratraza somary mbola mahazo vahana kely zay indraindray raha hoan'ny rapitso manokana hoan'ny avoatany sy ny morotsiraka atsinanana fa aorian'izay kosa dia ny tsokan'ny alazay malefaka no tena andrafitra ny mety toetry ny andro izay tsy maro toerana izy aty amin'ny ilany andrefan'ny nosy idy zany hoe ratsorina zany de misy fiakarany tsikelikely ny maripanina manomboka hoan'izay rapitso izay hojerezika amin'ny atsipiriny avy hatrany zay toetry ny andro izay hoan'ny rapitso maraina zao dia ahitana orana malefaka aloha ny antala analanjirofo mahazo ny morotsiraky ny morotsiraka amin'ny tapany atsimon'ny faritra Sinanana sy ny tapany avalatry ny faritra vadivavy Fifaliana zany hoe amin'iny vadivavy iny somary mandrahona kosa aty amin'ny ilany andrefan'ny voatany aty sy aty amin'ny atsimo Sinanana aty ifandimby rahona sy masoandro any amin'ny faritra sisa ny tolakandro raha hoan'izay rapitso zay ihany de mbola mitoetra trano moa ny orana malefaka mandididina an'iny morotsiraky ny antala sy analanjirofo iny sy toamasina iny misy tandrifin-drahona kely miserana amin'iny mandididina ny Nosy-be sy Sambrano iny mbola mandrahandrahona trano moa zany aty amin'iny faritra Bongolava mahazo an'ny miandry vazo aty amin'ny atitan'ny Melaky aty mandrahandrahona ihany koa aty amin'ny vadivavy Fifaliana sy atsimo Atsinanana aty mety arana tandrifin-drahona moa izay mandrahona izay amin'ny ankapobeny fa de ifandimby ny rahona sy masoandro any amin'ny faritra sisa raha ny mikasika ny maripana kosa indray ary de telo amby roapolo ka hatramin'ny efatra amby roapolo ny ambony indrindra aty amin'ny faritra ampovoatany mitovitovy amin'izay ihany efatra amby roapolo ka hatramin'ny dimy amby roapolo ny morotsiraka Atsinanana ary valo amby roapolo ka hatramin'ny telo amby telopolo kosa ny morotsiraka andrefan'ny nosy raha ny mafana indrindra dia dimy amby telopolo degré celsius any Maevatanana sy Antsohihy no ahitana izay. Zay toetry ny andro zay ihany hoan'ny alarobia kosa indray dia ahitana orana amin'ny ankapobeny orana mendrika tandrifin-drahona ny morotsiraka Atsinanana mahazo aty amin'ny antala analanjirofo Atsinanana ary aty amin'iny atsimo nosy aty de mety arankotroka zay zany hoe atsimo Atsinanana mahazo ny taolany aro iny ny morotsiraky ny androy aty amin'ny faritra nosy zany ny ilany Atsinanana ny faritra Irombe aty mandrahandrahona trano ny faritra Melaky fa de homaina ny faritra sisa ifandimby ny rahona sy ny masoandro ny maripana raha hoan'ny alarobia kosa indray dia niakatra dimy amby roapolo eo ny aty amin'ny faritra afoatany dimy amby roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo hoan'ny morotsiraka Atsinanana sivy amby roapolo ka hatramin'ny efatra amby telopolo kosa ny morotsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra zany dia mahajanga dimy amby telopolo degré celsius ary aty amin'iny Maevatanana iny enina amby telopolo degré celsius. Ny amaranantsika ny toetry ny andro kosa indray ary dia hoan'ny alakamisy ao anatin'izay tontolo andro zay indrindra moa fa ny tolakandro de misy ny tandrifin-drahona zay mety arankotroka hatrany aty amin'ny ilany andrefan'ny nosy rehetrarehetra iny somary maka endrika tandrifin-drahona izy aty amin'ny ampovoatany tonga aty amin'iny atsimo Atsinanana sy taolany aro iny zany de hita izay orana tandrifin-drahona izay aty amin'ny antala sy analanjirofo dia tsy tapaka ny orana manify ary manodididina ny Nosy-be kosa dia mbola misy hatrany ny orana tandrifin-drahona ifandimby ny rahona sy masoandro any amin'ny faritra sisa raha ny vinavina hoan'ny maripana hoan'izay alakamisy izay ary dia efatra amby roapolo ka hatramin'ny dimy amby roapolo aty amin'ny faritra ampovoatany dimy amby roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo hatrany ny morotsiraka Atsinanana sivy amby roapolo ka hatramin'ny efatra amby telopolo ny morotsiraka andrefana ny mafana indrindra dia mbola ny faritra betsiboka hatrany enina amby telopolo degré celsius. De makasitraka anao indray nanaraka an'izay hatramin'ny farany ary manasanao hatrany ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.